Ao anatin'ny sehatra ara-kolontsaina kosa misy ankehitriny ny boky mirakitra ny kabary amin'ny teny frantsay. Nampahafantarina izany tetsy amin'ny Alliance française Andavamamba ato anatin'ny fanadihadiana ny mombamomban'izay. Le kabary expliqué, traduit en français. Io no lohatenin'ny boky niarahany nosoratan-dramatoa Henriette Razanamalala sy Dera Ramandray Vonona izay nampahafantarin'izy ireo ny be sy ny maro tetsy amin'ny Alliance française Andavamamba. Maro ny antony nandikanany kabary amin'ny teny frantsay ka nanoratana ny boky raha araka ny fanazavan'ireo mpanoratra. Voalohany aloha dia resy lahatra mihitsy izay fa tokony amin'ny hoe zava-dehibe ny fiarovana ny kolontsaina malagasy. Amin'izay zava-dehibe ny fampiroboroboana azy aty fa misy lafiny faharoa koa dia ny fanapariana izay kolontsaina malagasy izay any ivelany. Sady raha ny Frantsa zao dia misy malagasy roa etsy no any. Dia izany hoe mba ahafantaran'izy ireo ny kolontsaina malagasy indrindra ao anatin'izany moa ny kabary. Faharoa araka izany mifandray amin'izay ihany maro ireo malagasy mipetraka any indrindra ireo izay teraka tany izay tsy tena hoe miteny gasy tsara amahafe tsara ny teny malagasy kanefa ny hoe mitana ny soatoavana malagasy ohatrany hoe fanaovana fanambadiana malagasy dia amin'izay fotoana izay zava-dehibe koa misy fangatahana voarenay amin'ny hoe anoratana boky kabary amin'ny teny malagasy. Ny antony manaraka moa dia ao anatin'ny toromarika ny fimpima no hoe ny fimpima ny afaritany samihafa dia mba manaparika ny kabary arakarak'izay zava-misy any aminy. Ny boky dia manazava ihany koa ny firafitra, ny karazany, ny hevitra fonosin'ny kabary. Misy ohatra amin'ny teny malagasy izany ary nadika amin'ny teny frantsay. Tsy adino ireo ohabolana sy fomba fiteny mahazatra ampiasaina rehefa mikabary, voadika amin'ny teny frantsay ihany koa. Nahaliana olona maro tokoa ny fampahafantarana ny boky tao amin'ny Alliance française Andavamamba ity, indrindra fa ireo mpianatra satria manampy betsaka amin'ny ahaizana ny teny frantsay izy ity. Samy mpikabary ireo mpanoratra ny boky ary ramatoa Henriette Razanamalala dia filohan'ny fikambanan'ny mpikabary eto Madagasikara na Fimpima faritra Frantsa. Anisany nanotrona ireto mpanoratra ireto teny Andavamamba raha teo ramatoa Anitra Andriamboavonjy, filoha nasionaly ny Fimpima, izay efa nanoratra boky maro momba ny kabary ihany koa, teo ihany koa ny mpikambana mpikabary sasany. Dia izay ihany koa tokolasi tokovavy noentiko manakatona tanteraka ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao arahintsika aorian'ny fampahalalam-baovao ny fandaharana mahenika izay hitondrana fanadihadiana manokana mikasika ny ACD na ihany koa Advance Cargo Declaration izay entiny ireo mpanao gazety eto amin'ny fahitalavitry ny MATV. Fa izay ihany koa nametrahako ny veloma mandra-piaona amintsika rehetra any tokantrano izay kosa manome fotoananao indray amin'ny herinandro eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitry ny MATV hatrany.